Tonga dia hitsangana avy hatrany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria izay no antony ity fotoana ity, ny antony hahatongavantsika dia hanome voninahitra an Jesosy ireriany. Hivavaka tsika ary. Iray tsara indrindra masina sady mandrakizay tompon'ny fiainanay mpanjaka ambony zao zavatra arehetra zao. Ilay tsy miova, ilay Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mpamatsy, Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra tompony hery, Andriamanitra mampianatra, fanadefeny hery dia afaka misy foana ny fandeferana. Alleluia. Misatranao zay Andriamanitra aranay ny amin'ity andro iray izay mbola omenao anay rehetra ity, hianaranay indray ny fiarahana marina aminao. Ianao no mendrika ny voninahitra, ianao no mendrika ny fiderana, ianao no mendrika ny fankalazana. Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra masina, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra tompon'ny fiainanay. Ny fiandriananao Andriamanitra, nao koa tanteraka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Manaiky izay Andriamanitra, ny fahalebiazanao, manaiky izay ny hanome voninahitra ny anaranao isan'andro isan'andro, satria izany no antom-pisianay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny fiarovanao ihany koa Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fisianao amin'ny fiainanay Jesosy, fa raha tsy ianao dia tsy tahaka izao izahay. Aoka ny feo tokana anakoako amin'ny fonay isan'andro isan'andro, dia ny fiderana ny anaranao, ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao isan'andro isan'andro. Fa masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy toa, ilay hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho avy. Dia ianao zany Jesosy Kristy, ilay andohalian'ny lohalika rehetra. Misaotra anao zany amin'ny famindramponao Andriamanitra. Misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao. Mandrakizay dia hidera ny anaranao zahay. Mandrakizay dia ankalaza ny anaranao zahay. Ny marainanay ataonay maraim-piderana. Ny tontolo andronay ataonay tontolo andro mpiankofana. Ny harivanay ataonay fanateram-pisaorana eo anatrehanao Andriamanitra. Ny fiainana iray manontolo atolotra eo tongotra ao Andriamanitra. Eo amin'ilay toerana ahafahanay mahazo ny anjara tsara, eo ny toerana tiana isanay tsara ray avy Jesosy. Tsy ho tafasaraka aminao na oviana na oviana, amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia. Mandehantsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Asandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tsara ray avy. Eny Tompo, misaotra anao aho. Fa natao anaty lavaka tahaka n'inona nisy ataloha, dia tsy nisalasala ianao Andriamanitra nanaisitra tao, mba hahafahako tonga vavolombelona ny fahatsaran'ny fonao Andriamanitra. Tsy hoe honohonja ny fahatsaranao zany, fa ny fiainako mihitsy Andriamanitra ny vavolombelona fa tsara ianao. Tsy mba manadino ianao Andriamanitra, eo foana ianao, mitarika anay amin'ny fotoana rehetra, manitsy, mampianatra. Alleluia. Misaotra ray. Ny famatsiny, misaotra ray. Hatramin'ny sekonda kely teo amin'ny fiainanay Jesosy dia efa nijerenao avokoa, ary niraisinao an-tanana avokoa, ka no hamarinao ny teninao hoe tsy misy maharombaka izay eo am-pelantananao. Tsy haly eo aminao izay Andriamanitra, fa hitoetra eo aminao mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Ndao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy Kristy. Alleluia. Tonono ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olo akaikinao amin'izao fotoana izao. Aza misalasala mihitsy tonono hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao manokana. Alleluia. Ny tsara indrindra no aoko tanteraka ho amin'ny olona mandina antsika tsiraray avy. Salamo fa efatra amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa efatra amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ho vakitsika izany salamo zany 34 fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy aoko marina aminao ty tenin'Andriamanitra ty. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vaky toy izao. Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho, hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no rehareha amin'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manaratra ny anarany isika. Amen. Ninona zavatra mitranga, aza vela isy anaisitra ny teny-piderana ambavanao zany. Ninona zavatra hatrehana, aza vela ampiovan'ny fonao tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra zany. Taontsika hivavaka mba anana fo voatahiry afaka miderany Jesosy foana. Ninona zavatra mitranga, ninona zavatra mandalo, dia tokany ianao anatin'ny fontsika fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra no foroniny ianao hanambara fiderana azy. Asa raha tontannao amin'izao fotoana izao dia ataontsika hideran'Andriamanitra. Terao ny anarany.
ankalazao izy aza atao arakaraky ny fahatsapan'ny fonao ny fideranao fa ataovy mitovy amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ny fideranao azy. Eny tompo, masina ianao, mandrakizay ianao, mendrika indrindra ianao, tsy misy ny tahaka anao. Ianao ny tompon'ny fiainanay Andriamanitra. Alleluia. Asarato vavakantsika tsiraray avy. Alleluia. Alleluia. Arak'izany dia mbola asandratsika ny vavakantsika anatrihan'Andriamanitra raitsy to. Eto izy amin'izao fotoana izao ary manasa anao izy amin'izao fotoana izao. Hoy ny teniny ao amin'ny Apokalipsy 3:20 manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Efa mitsangana eo am-baravaran'ny fonao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eo am-baravaran'ny fonao Jesosy mandondona amin'izao fotoana izao. Voay varavarana izy. Voay varavarana izy fa maniry onona ao anatin'ny fonao. Maniry hiara isakafo amiko sy aminao izy. Maniry izy androany iray latabatra aminy ianao. Isika rehetra tonga eto androany. Maniry izy ianao ampandroso azy tanteraka eo amin'ny fiainanao androany. Tsy mba mandana izy na izy fa izay mamono varavaran'ny fony rehetra dia miditra ao izy. Ninina lasanao, ninina zavatra iainanao ankehitriny, ninina zavatra heverinao fa mety tena hoe mampanalavitra anao amin'Andriamanitra. Mandondona ao am-baravaran'ny fonao fotsiny Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka raha voaitsika izy dia hiditra ao anatsika. Avy Jesosy eo, voaiko ny varavaran'ny foko hidiranao. Voaiko Jesosy eo, midanadana ny foko manjakanao Jesosy eo. Asao Jesosy ao fiainanao. Asao Jesosy anjaka ao amponao. Halleluja. Avelao izy anitsy anefa. Avelao izy anesitra ny rehetra ao amponao sy ao fiainanao. Avelao izy anesitra izay tsy namolena rehetra ao fiainanao izao fotoana izao.
tsika manontolo izany hoe afonao rehetra no angatahako anaovana hoe mandroso Jesosy eo velao Andriamanitra hiditra tanteraka amin'ny fiainanao tonga soa ianao maneranay ny fanatrehanao maniry ny foko te hitoeranao kasi ao Jesosy eo fa manantenanao e fa faran'izay ilaiko sy tiako ny hoanilanao avetsika mandroso Jesosy eo Sokafan'ny anatin'izao fotoana izao dia lazao amin'ny Jesosy Jesosy eo tena ianao no ilaiko eo amin'ny fiainako tena ianao irery no ilaiko eo amin'ny fiainako Jesosy eo tsy zavatra hafa tompo tsy fananana zavatra marobe Jesosy eo tsy fananana olona marobe tsy fahalalana olona Jesosy eo tsy asa tsara be Jesosy fa ianao rehefa tsy eo ianao Jesosy dia vita amin'ny fiainanay foana amin'ny fiainanay Jesosy eo fa ianao Jesosy eo nanova ny fiainako ianao Jesosy eo nanova ny fisainako ny fijeriko misaotra Jesosy eo ankehitriny tsy izaho intsony velona fa ianao Jesosy no velona ato anatiko Fare rakini fiainanao Sinait izay ombany tso Sakalatsaka anatiny famoizam-poao tsy haiko intsony izay natao sofatonga anao nanarinay napitraka namonjy ny fanahy no sitraka ninao le feritato anatiko izay nandratra ny foko angadatsika mba ampiakarina kely izany ekle zany Jesus manana nawa samba de Jesus fa io fiena che nawa hallelujah nini na samba
fotoana hitanareo fahoriana fa ny azona iantoka Jesosy dia manoatra mpandresy foan'izay ao aminao azona iantoka Jesosy fa ianao miajinay hatrany isan'andro halleluja halleluja misaotra Jesosy efa reraky fiainana tsy nahita izay ombany intsony saika latsaka tanatin'ny famoizam-poa tsy haiko intsony izay natao sufatu kianao nanangana napichak namonzi ni fanay nusicha ninao lefe nitatwanatiku izay nanchachani fuku
Tell me now, such as is social. Halleluja. Ary eo ambany elatrao ny alofako. Tompo, ny teny fikasana no itsoroko Jesosy eo. Mety miova avokoa ny zavatra rehetra. Fa ao aminao Jesosy eo. Manana toky Jesosy. Miaraka eo ambany elatrao. Halleluja. 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 Misaotra Jesosy. Eo ambany elatrao no ialofako. Teny fikasana no ijoroako. Mety hiova avokoa raha izaho rehitriza. Fa ianao tsy mandao tia mandrakiza. Eo ambany elatrao, eo ambany elatrao no ialofako. Teny fikasana no ijoroako. Mety hiova avokoa raha izaho rehitriza. Fa ianao tsy mandao tia mandrakiza. Eo ambany elatrao teny fikasana no ijoroako. Mety hiova avokoa. Fa ianao tsy mandao tia mandrakiza. Fitiavana mandrakiza. Fitiavana mandrakiza. Fitiavana mandrakiza. Halleluja. Misaotra Jesosy. Eo ambany elatrao tokoa Jesosy ny alofanay. Jesosy, betsaka ny zavatra mety mandalo ity amin'izao tontolo izao ity. Betsaka ny ady atrehana isan'andro Jesosy. Kanefa Jesosy, teny fikasanao no ijoroanay satria mahatoky indrindra ianao. Halleluja. Ary ny fahasahoanay antoka Jesosy, fa eo aminay mandrakariva ianao, dia mahatonga anay feno fiderana sy fiankovana anao mandrakariva. Jesosy, ny fahatsapana ato anatinay fa tsy irery izay, fa miaraka amin'ny fanatrehanao dia mahatonga anay Jesosy hiaina sady ilay fiainan-danitra eo fanatrehanao isan'andro Jesosy. Halleluja. Mandati chanisa chubuni nai chanulo nizana kuch the masses.
Mafonja Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady. Mandroso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany no afahako mijoro volom-belona eto tamin'ny bac izy ity. Zany nandritra ny taom-pianarana en matière de philosophie tsy mba nanao citation tanaty devoir zany. Raha nisy ary angamba zany tanaty dissertation ako dia ray teo foana. Alady avy amin'ny bac za tenen'ny fanamasina hoe andany ianao mianatra citation. Dia tamin'izay fotoana izay citation ana science no nianarako. Dia nanana anakenina angamba tao anatin'ny saiko zany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga ny maraina premier sujet philosophie tonga dia science. Dia tonga dia le citation anakenina nananako zany tonga dia tao anatin'ilay devoir daholo tripartite ny devoirako dia anankiroa avy tao anatin'ilay devoir tao anatin'ilay partie tsirairay avy. Dia faharoan'izay omaly fiarovan'i Jesosy izy ity tena hoe miaro Jesosy zareo fa omaly za raha avy nandeha taty amin'ny vila taty dia efa hiala bus amin'izay. Dia za moa mbola tsy teo amin'ny are tsara niala fa mbola aloha kely zany nisy embouteillage dia niala za vao nidina an'le bus anefa za dia vao nilatsaka ohatran'izao ny tongotro dia nisy moto mifoaka. Tena hoe fraction de seconde zany no tsy nahavoadonana fa raha hoe nandroso kely fotsiny zany dia tsy haiko tsony angamba mety hoe efa maty angamba tsy tonga teto tsony androany. Fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa niaro izy dia parigné atao anatin'ilay izy
dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Anao témoignage anankiray mety hoe misy heverintsika hoe qualité eo amin'ny fiainantsika, heverinao hoe qualité, dia ao anatin'izay ampianaran'Andriamanitra hoe tsy mahazo mitsara ny hafa, tsy mahazo mampitahy fiainana amin'ny hafa. Ny lalana hitondran'Andriamanitra tsy azoko anaforsena ny ankonako hoe tsy maintsy nandalo an'izao dia ndao nareo tsy maintsy tantaraiko zavatra fohy nareo témoignage. Za taloha nianatra tamina sekoly anankiray, sekolim-pinoana, dia raha misy namako niara-mianatra tamiko izao izay mahafantatra anahy dia fantany hoe tahiriza sekoly izay, dia tara indray mpandeha dia misy règle vy, le règle vy carré reny, dia atao ohatran'izao ny tanana dia kapohana intelo. Tena marary dia tao anatin'izay izay no tsaroako hoe nahatara anahy teo amin'ny fiainana, hoe tara zany, fa ny tao aorianan'izay tena tsy miankina amiko dia na taradiny ray na tsy tonga mihitsy, fa tsisy ireo tara mihitsy zany teo amin'ny fiainana aloha vokatr'izay zavatra izay. Dia tao anatin'izay rehefa niatrika fiainana dia tereko ny ankonako, tereko ny mpiara-miasa, tereko misy discipline moa zany, fa tena hoe tereko zany zareo hoe tsy mahazo tara. Amin'ny firy ny tonga ary amin'ny fito ny fidirana hatramin'ny fokon'olona, amin'ny 5 sasany dia efa tsy maintsy mitsangana daholo miomana nananananana, amin'ny 9 latsaka fefa mifarafatara miainga. Ohatran'izay dia lasa nisy toe-po zany tao anaty hoe mitsara ny hafa, mihevitra ny hafa hoe za tsy tara, nareo tara lava, lasa ohatrohatran'izay. Dia tenenin' Jesosy hoe mety hoe qualité anao le izy, fa mila mianatra micomprendre ny hafa, mila mianatra mandray ny hafa eo amin'ilay toerany. Dia nampianarin' Jesosy hoe mila mitondram-bavaka, dia tsy voatery masika ao anatin'ilay izy tsy voatery kizitana ao anatin'ilay izy, fa tsy dia izay nampianarin' Jesosy anao hoe dia tato ato izao mianatra, tena hoe mianatra hoe tsy masika, tsy mikizitana. Mety hoe tara ny olona, mety manana mahatara anazy, fa ampianarin' Jesosy hoe ianao aloha izay ny lalana hitondrako anao. Mino fa misy tanjona tian' Jesosy atongavana amin'izay formation lalovako izay, fa ny tsirairay avy misy tanjona tian' Jesosy atongavana. Dia misaotra an' Jesosy fa ny sokafany masom-panahiko tsy manao tery vai mantany ankonako hoe izao ny alina dia lasitra ray, za sandratra ny anarako fa mivadiko Romy, ny zanako Nathaniel, ohatran'izay. Dia samy manana ny planiny, fa nampianarin' Jesosy dia izay nijoroka volombelona hoe sokafan'i Jesosy ny masom-panahiko tao anatin'izay mety hoe tsy miteny aminareo ilay izy, fa amiko ilay izy tena miteny be hoe mila manome toe-po dia tsy hoe tsara noho ny hafa akory za, fa zavatra mba napetraka Jesosy tato anatiko ilay izy, dia tian' Jesosy hanetry tena ao anatin'ilay zavatra. Andao tsika hitsangana, andao tsika hisaotra an' Jesosy tamin'ny rahalahy teo hoe fanamasina. Mety misy zavatra tsy nazatra anazy nandritra ny taona hoe nianatra citation ray, fa izy kosa aloha dia tonga mamonjy fotoana foana, dia nazoma io na Sabotsy, dia amin'ny fotoana farany dia mipitsia amin'ny fanamasina izy hoe menary ianao citation, dia nianatra citation enina momba ny science izy dia hay ny sujet tao mikasika ny science. Dia zay. Dia faharoa fiarovan'i Jesosy anazy niamparinen'i Jesosy izy tamin'ny accident. Dia ndaontsika hisaotra an' Jesosy koa fa mety misy qualité ananantsika, fa ampianaran' Jesosy tsika tsy irehare, tsy ampitahy fiainana amin'ny hafa, satria samy manana ny lalana hitondran'Andriamanitra azy, tsika tsirairay avy. Amen. Ndao tsika ary hisaotra an' Jesosy asandrato arany vavakao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zay. Misaotra Jesosy fa nomenao fanamasina zay. Misaotra fa le fanamasina no mampatsiahy anay, io no manoro anay, io no mibitsika aminay Jesosy, ny zavatra tokony ho teneninay, eny ny zavatra tokony ho ianaranay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra fa tsy mandeha irery zay, tsy nalefanao mandeha irery zay, fa nomenao fanamasina miaraka aminay zay tsy mandao anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra fa nomenao sofina koa zay mahay mihaino mibitsiky ny fanahinao. Misaotra Jesosy fa raha nandalo examen dia fa nomaninao mialoha fa menara citation
mankasitraka ny amin'ny bitsika, mankasitraka ny amin'ny torolalana, dia misaotra ihany koa ny amin'ny fiarovanao ny ainay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa raha ny sitrapony fahavalo angamba dia tsy misy eto intsony izahay, fa efa ohatr'izay efa tsy hay intsony, fa no fiarovanao, no famindramponao dia mbola ndretso izahay. Mankasitraka ny amin'ny fiarovanao, dia misaotra Jesosy ny amin'ny lalana hitondranao ny tsirairay avy. Misaotra fa mampianatra anay ianao tsy rehare, tsy avinavina, ary indrindrindrindra amoaka mandrakariva ny vokatry ny fanahy amin'ireo karazana mety ho heverinay fa tombony mihoatra no sasany ve, nefa tsy natao irehareany zany, tsy natao hitsarana ny hafa zany, fa natao indrindra anetrena tena foana Jesosy anompona ny hafa foana. Mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao tehaka mafy tsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Faly ve nareo feto amin'ny fanatreny aloha androany marainy? Mba fantatrao ve fa ny fotoana kely fohy eo anatren'Andriamanitra dia tsara lavitra noho ny andro arivo-taona iainanao eto ambonin'ny tany. Izany no mahatonga ny olona rehefa hoe lasa any amin'i Jesosy tsy te hiveriny eto intsony izany. Ianao le eto miteny averena izy Andriamanitra, averena izy. Sara raha foaziny kely dia alainy indray satria ny eo akaiky in Jesosy ny mahatsara antsika. Halleloja! Zany ny antony fanompoantsika anokafantsika ny fotsika isan'andro, ananantsika antoka ny fiombonantsika aminy sy ny mandrakizay tsika rehefa miala eto an-tanitsika. Io zavatra ireny fonao io vitan'Andriamanitra manao an'io. Tsisy devoly mafy be zany. Teneno eo akaikinao tsisy devoly mafy be zany hoe fa ianao no erany. Amen sa tsy amen? Dahorantsika nofaofany tanantsika any amin'ny lanitra isotrany Jesosy ny amin'ny famonjeny, sotrany Jesosy ny amin'ny razana latsany, sotrany Jesosy ny amin'ny tombon'andro omeny, sotrany Jesosy ny amin'ny fitehirizany, sotrany Jesosy ny amin'ny mbola fijoroanao androany, ny amin'ny tanjaka, hery, fahasalamana izay omen'Andriamanitra anao, mbola ahafahanao tonga eto amin'ny fanatreny. Avoafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Halleluja! Mankasitraka Jesosy. Sy fa le fahantrana dia nataonao tonga fiadanana sy fahatsarana noho ny amin'ny fampaherezanao tamin'ny alalan'izay asa nataonao anay. Voninahitra ny manao rery mandrakizay. Mankasitraka Jesosy. Halleluja. Fanny Tangana, he
sandratsika any amin'ny lanitra ny tanatsika isotra ny Jesosy. Aza hidina ny tananao fa mitiafa mabe ho an'ilay nandatsaka ny rano sy mpamonjy ianao. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tomponto. Halleluja, halleluja. Taontsika io raha mafy ao an'Andriamanitra. Amin'ny fofeny fankasitrahana Jesosy no entinay manandratra anao amin'ny fikohofana ny andoleanay ampanahy eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Na tsy hitany masonay azy dia ny fanahinay sy mombanay manontolo manaisitra andreo fahatsarana rehetra napetraka teo an-tampon-toanay toy ny koraonina na satroboninahitra. Atoraka eny an-tongotrao miaraka amin'ireo olona 420 any an-danitra miantso mafy hoe masina, 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 masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Daontsika ity tanana mafy ho an'ny tompo a. Mahaza ho toerana tompoko. Miarabantsika indray androany amin'ity maraina ity eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay voatry ny teny mpananganantsika ho amin'ny fahamarinana. Alleluia. Ny teny fahamarinana dia teny fiainana ilainao isan'andro. Ndao dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ilay lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe ara-baiboly izy tenin'Andriamanitra ilay izy révélation ilay izy mitady fo Andriamanitra anatanterahany ny programany. Mitady fo Andriamanitra anatanterahany ny programany. Zay ny mahatsara ny fiomananao. Ianao omanina mialohan'ny fotoana ampiasananao. Ny antony mba tonga an'Andriamanitra tsy ho diso fanantenana ny amin'ny fiarahany aminao. Mba fantatsika ve fa amin'ny asan'ny apôstôly tokatena 12:22 dia miteny an'izao ny baiboly. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davidy ho mpanjakany sady nanambarany azy hoe izaho nahita ny Davida zanaky Jese lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Rehefa ny olona anankiray vonona ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mahazo ain'Andriamanitra ny anatanteraka programany rehetra eo amin'ny fiainan'izay olona izay. Ary inoko aloha fa eto izay olona izay androany maraina. Mba fantatro ve fa Saoly rehefa eo tamin'ny Samuel izy dia nandalo etapina problème be dia be mihitsy. Mbola tanora Samuel mpaminany tamin'izany fa ny aingy Saoly io veriborika nitotototo teny an-dalana teny 3 andro ny rainindray no ny teny hoe very ny zanako. Vao niona tamin'ny Samuel ary niona tamin'ny Samuel tsy tonga dia hitany Samuel fa mpanompo no ny teny taminy hoe ary misy mpahita. Ohatrany hoe kisendrasendra kitanitanina zavatra tsy vohomana zany na tonga ny Saoly niona tamin'ny anjara voatendriny. Efa olana io niala avy any an-trano 3 andro teny an-dalana teto vohatra tanàna Loasa avoana vao niona tamin'ny anjara voatendriny. Ary saika tsy niona tamin'ny anjara voatendriny raha tsy nisy mpanompo kely nanaitra azy hoe andao ery amin'ny toerany dia tonga tany indray vao niona tamin'ny Samuel mpaminany. Toy izy Samuel mpaminany hoe Jehova tamin'ny Samuel hoe io ilay olona hosoranao ho mpanjakan'i Israely. Ny antony satria ny fifidianana ny Saoly dia fifidianany vahoaka mitady mpanjaka. Nanaitra n'Andriamanitra anome olona izay ilain'ny olona dia ny kriteran'ny olona no ny fidianan'Andriamanitra olona. Inona ny kriteran'ny olona? Lava, ranjanana, mitombo hatreo misoroka, mihoatra noho ny olona rehetra. Tsara, tarehy, gentleman.
zany ny vidin'ny olona satria ny kriteran'ny olona zay ivelany fa izy ny ten'Andriamanitra tsy mboatra zany ny fifidianan'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa mifidy olona dia tsy zay zavatra teo ivelany fa Andriamanitra mandinika ny fo sy mamantatra ny fo. Inona ny zavatra nitranga tonga mpanjaka Saoly fa misy fahabangana tao amin'ny Saoly satria tsy voaomany Saoly mialoha amin'ny fotoana nandraisany fanjakana. Davida kosa nefa olona araka ny fon'Andriamanitra. Davida tanora, Samuela antitra. Raha ny tokony ho izy, tokony tamin'ny fanteran'ny Samuela no nahatonga ny Saoly nanantona azy satria izy ny zoky olona. Raha dinihana ohatrany tsy fahalalam-pomba raha olona antitra ny andeha amina kilometatra maromaro hitady olona tanora. Fa ny kriteran'Andriamanitra tsy lava rantsanana, tsy tsara tarehy, tsy hoe zao fa zao olona fohy, olo volo, miakanjo mangamanga. Ianao tsy membo province atao hoe teatalina mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja! Ianao ne tiako lazaina fa mba miresaka misarika ny hifatoanao fotsiny. Dia ho sisy Andriamanitra nahita olona araka ny fo koa. Tsy mivahoaka ny nangataka fa za nahita. Rehefa za mahita hafa ny procédure. Fa rehefa ny olona ny mila tsy mitovy amin'ny procédurako amin'ny fifidianako. Mba fantatrao ny zavatra faran'izay tsara indrindra dia zao, tsy ny fiezahanao mba hahatonga anao ho tanteraka ho hitan'ny olona na anao zay mahafaly an'Andriamanitra, fa ny fanekenao hanokatra ny fonao handeha araka ny sitrapony mba ho hitany ho araka ny fony ny ao anatinao. Fa rehefa ny olona no araka ny fon'Andriamanitra, dingan'Andriamanitra daholo ny karazana fahalalam-pomba rehetra. Ny tanora manantona ny antitra fa tsy ny antitra ny se déplacer manantona ny tanora satria mila manaja ray aman-dreny. Fa tamin'ny tindrany toraka ity, Samuel lefa antitra ny nasaina nitondra tiloilo hitady tanora any anaty ala hosorana ho mpanjaka ny Israely. Alleluia! Mafantatrareo ve zay ny sasaran'ny Paoly Saoly azafady, zay ny sasaran'ny Saoly namoraina tamin'ny Davida. Zay no mahatonga ny sekolitsika, sekoly manomana ny toe-po ao anatinao isan'ny olona kasihana, mba hahatonga anao isan'ny olona tsy sasatra hitady an'Andriamanitra amin'izay programa mahasony fiainanao, fa hahatonga anao isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra hanamorana an'izay zavatra rehetra tokony anao eo am-panompona azy. Amen. Andriamanitra tsy azontsika fitahana zany, fa Andriamanitra elaviteny izy mahafantatra. Jereny ao anatinao izy mahafantatra. Mialoha fotoana ijoro dia fantany ao anatin'ny fonao. Ary tiako no milaza amintsika tsirairay avy fa Andriamanitra tena sarobidy be amin'Andriamanitra. Ny toe-pon'ny olona rehefa akasitrahany ho fonao io dia ozy izy boky noabolan'izay na ny fahavaliny aza ozy izy ampiavan'Andriamanitra aminy. Rehefa kasitrahan'Andriamanitra ny alehan'ny olona dia na ny fahavaliny aza dia ampiavaniny aminy. Raha misy ara zany nitsangako fahavalinao dia Andriamanitra mihitsy nijoro hoe aha, ho amboariko ny fonireny tsy tianao reny, ataoko faran'izay olona hitianao mihoatra. Amen. Rehefa Andriamanitra miditra tsehatra ao anatina ady anankiray dia tadidio fa ny zavatra rehetra natao anaiky an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny fisasaran'ny olona mety amin'Andriamanitra miena ny fisasaran'ny olona rehefa mety amin'Andriamanitra ny olona. Ataovy tonga malalany fotsiny ianao. Amen. Fa rehefa tonga malalany Jesosy ianao, malalany Jesosy ny dikan'izay, tia azy, miombona aminy, manaja azy, makatoa azy, manaiky ny teniny, vononanao ny sitrapony rehetra. Ina moa resaka tsika teto omaly, Andriamanitra nampiasa ny fony Mosesy. Zay ilay zay.
nampiasa ny fony Mosesy Andriamanitra satria hozy izy baiboly nomeri toko 20 ao nomeri toko 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo hoe dony mba hojerentsika vetivety nomeri toko 20 andininy voalohany ary Miriam Serona ny tena nometsiny any Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa napakariny fa efa napakatra vehivavy Kosita izy andininy faharoa dia hoy izy menada mo Mosesy ihany ve nitenen'Andriamanitra Jehova tsy izahay koa va no tenenany dia reny Jehova zany andininy fahatelo ary Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ety ambony tany. Ina le toetra? Fahalemem-panahy. Ary tao ambadika le fahalemem-panahy nahitako hoe ay ny tena degré amin'ny fanetretena lalina dia ny fahatsapan'Andriamanitra sy ny fahitan'Andriamanitra ny ao am-pony Mosesy ty fa vitany Mosesy rehefa nijoro Andriamanitra ny amin'ny Exode 32 hoe ho aringako ny Israely no fona tamin'Andriamanitra ny teny hoe kosehotsy any amin'ny boky ny fiainana anarako fa veloro zareo velona na vita zany natao hoe fanetretena natao hoe fanetretena tsy hoe kory manao any ianao tompoko manana mahafinaritra be ianao reny zany efa vokatra ty ivelany amin'ny ambokambon'le tena fanetretena tian'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra ho hita ao anatin'ny olona fa ny tena fanetretena ao anatinao dia le fitoepony Mosesy amin'ny Exode 32 ary ankehitriny engane ka amela ny fahotany ianao velao ny fahotanin'ny Israely aza tezitra amin'ny tsony ianao fa raha tsy zany mifona aminao tena mifona aminao vonoy ao amin'ny bokinao zay nisoratanao ny anarako fahalemem-panahy zany Mosesy koa mba leo an'le Israely misy fotoana satria izy impiry teo moron-dranomasina mena tena tsoroko aminao fa reo ihany ny saika ny tora-bato ao amono azy raha tsy nitratsetra Andriamanitra ny teny taminy hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa nareo angina za miado anareo hoe efa vonina ry zareo amono any Mosesy sy tora-bato azy zany hoe niatriky ty Moizy ty tamin'ny toetan'ireo tamin'ireo vahoaka ny Israely ireo teny an-dalana fa fahalemem-panahy rehefa tonga indray fotoana natezitra an'Andriamanitra dia jereo ny fianianany tena mifona aminao za ringana vonoy mihitsy ny ao am-boky ny fiainany anarako fa mamela ny elkoreo ianao tahitra Andriamanitra dia hozy Andriamanitra hoe tena zay le hitan'Andriamanitra fa tombony mihoatra nanany ty lehilahy ty amin'ny olombelona rehetra eto ambony tany tena mitsotra aminao hatraizany degré ny fitiavan-tenanao dia raha andinika sy jery anao Andriamanitra ampahafiry 5% amin'izany karazana toetra sy fanetreteny zany ka nahatonga ny Moizy ho lailahy ny fidian'Andriamanitra miavaka amin'ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany ny fanirianao mba dia ahita n'Andriamanitra hiasa ho fiainanao ohatrany hoe mahavariana ny zavatra mitranga Jona tonga 10:17 milaza amin'ny Baiboly fa tsisy manana fitiavana lehibe sy mihoatra noho izao dia ny anolotra ny ainy hozy izy amonjy n'inona tsy misy manana fitiavana lehibe n'izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany zany hoe feno mifepetra ny fitiavana tao amin'ny Moizy anolotra ny ainy fiainany mihitsiny ny mandrakizay any ho fafanao amin'ny boky ny fiainana ny anarany mba ahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra izay entiny sy ny tarihany nakin'Andriamanitra taminy hisitraka fiainana ampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra mitady fo anatanterahana programa Andriamanitra atao visan'ny fo ao anaty fiombonana ny fonao tafiditra ho isan'ny fo hitan'Andriamanitra hafa le hoe miezaky ny ho hitan'Andriamanitra fa resy lahatra mba ho hitan'Andriamanitra Andriamanitra efa nilaza fa tsy maintsy ho toy ny fikasany ary ataony sitrapony rehetra saingy Andriamanitra dia miasa sy manatanteraka izany amina toe-po vonona sy voahomana tsara mba ho isan'ny toe-po anatanteran'Andriamanitra n'izany programany zany i Abrahama dia anisan'ny olona anankiray hitantsika teto omaly Andriamanitra dia nanao programa
amin'ny fikasa mpanataterahana fanekena ara-taranaka tamin'ny Abrahama. Voaniona Andriamanitra sy Abrahama, voaniona voalohany tonga dia ny an'Andriamanitra lazainy meloa daholo ny zavatra rehetra. Ny Genesis 2:20 anie jereo kely ny Baiboly amin'ny Genesis 2:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra ihany no vakitsika. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonga anao ho firenena lehibe sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita zay manisy soanao fa hanosona zay manosona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia ny faefatra, dia nandeha Abrahama arak'izay nilazainy Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Rehefa 570 taona Abrahama raha niala tao arany izy. Dia jereo ny zavatra nitrangy, nilain'Andriamanitra ny Abrahama dia nantsony ho amin'ny fanekena ara-taranaka. Dia ny fanaraka tamin'izay ihany koa ny zavatra rehetra nisehoan'Andriamanitra taminy. Isaky miseho amin'ny Abrahama Andriamanitra dia correction ana olona mitoetra sy ny fiainan'ny Abrahama ray manontolo dia nampifanandrifian'Andriamanitra tsara mba hifanaraka tamin'ilay antom-pisina ny ilan'Andriamanitra azy. Hitanareo zay no mahatonga ny révélation nisehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tsy nitovy tamin'ny révélation nisehon'Andriamanitra tamin'ny Moïse. Zay ny resantsika teto omaly. Tamin'ny Abrahama Andriamanitra niseho taminy amin'ny fanambarana ara-panekena ara-taranaka. Tamin'ny Moïse Andriamanitra niseho taminy amin'ny libérateur, zany hoe mission messianique na asa-pamonjena firenena no nampiasan'Andriamanitra azy. Tao anatin'ireo dia tsy nitovy ilay endrim-panehoan'Andriamanitra ao anatina fanambarana na révélation ny afatra sy fampaherezana nampijoroan'ireo olona anankiroa ireo. Voalohany ao amin'ny Exodus 2:9 jereo tsara manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:2. Dia zao no nataon'Andriamanitra, ary Jehovah tamin'i Mosesy, ankehitriny no hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe zany Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy no nisehoko, nisehony tamin'ny Abrahama, Isaac et Jacob. Fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Zany hoe misy zavatra zany tsy sehon'Andriamanitra anehoan'ny tenany tamin'ireo olona teo aloha, fa anehoan'ny tenany amin'ny Moïse mifanaraka amin'ilay antom-pisina izay ilany azy. Azonareo ilay izy? Zay nahatonga ny Moïse nampiasaina nanehoana ny aloka sary ny famonjena tamin'ny nahatongavan'i Jesosy hamonjy zao tontolo zao. Ny antony dia tsotra, satria mifanaraka amin'ilay asa fanompona nankin'Andriamanitra taminy, ny toe-panahiny, halleloja, sy ny ao anatiny ary ny fomba nanganan'Andriamanitra azy. Zay no mahatonga an'Andriamanitra mamolavola loha vao mampiasa. Zavatra tiako fantatra, mafantatrareo amin'izay ny zavatra tena irian'Andriamanitra amiko sy aminao, tsisy olombelona tsy tia edena zany. Tianao edena kely, ny ambaravarany tranonareo raha sinao mihitsy hoe vila edena kely, satria tianao ohatra ny edena mihitsy ny fiainanareo menakavy ao. Lamina ampy ny zavatra rehetra, mianatra tsara daholo ny ankizy, mihinana an'izay tiany, indrindra rehefa weekend. Ohatrany misy fiainana edena tiana iainana zany ao an-trano. Fa amin'Andriamanitra tiako fantatrao ty zavatra anankiray ty. Amin'Andriamanitra dia tsy mahamaika an'Andriamanitra ny iainanao fiainana edena tsy ny eloava amin'ny famolavolana sy fijoroana ara-panahy. Namboarin'Andriamanitra aloha i Adama, vita oatra ny endriny vao noentiny tao edena. Vao tonga tao edena netiny zavatra rehetra, satria mbola voatahiry le famolavolana sy le fijoroana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa vao niodiny Adama nandahan'Andriamanitra dia nroasin'Andriamanitra tsy ho ao edena, satria edena tsy natao ho an'ny Adama miodina fa natao ho an'ny Adama vao volavola. Noho izany aza misaina sy mihevitra ny hotahiana ivela amin'ny famolavolana n'Andriamanitra. Zany maharatsy, averiko, zany maharatsy
ianao mitady solution na vahaolana ivelany fiombonanao amin'Andriamanitra. Fiombonana amin'Andriamanitra no firaisana amin'i Jesosy ianao. Rehefa mety amin'i Jesosy ianao dia tsy mila mangataka edena na mpahoriana edena tsy misy. Fa izy mihitsy ny tantana anao ohatra ny tantanany any Adama ho ao edena rehefa mety aminy ianao. Saranga tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Hitanareo, zany prinsipa an'Andriamanitra zany. Zany no etsika ao anaty sekoly tsy ampatsahivana antsika foana ombieny. Zay rehefa nilazaiko taminareo nisy fotoana i Adama tena tsy hay hoe inona ny nahazo azy ho vady. Andriamanitra isakariva tonga eo aminy, miresaka aminy, midinika aminy. Ao bokin'ny Genesis toko 7 ny 9 izay teo izy ny ten'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia ary nandehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'izay izy rehefa ho hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vady ny hery ny tavana ny Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny hazo tamin'izay. Zany hoe Andriamanitra zany efa tonga eo amin'ny zareo isakariva foana mitondra ny fanatrehana. Zany fanatrehan'Andriamanitra zany natao hoe fahatsarana faratapony indrindra. Adino zavatra rehetra rehefa eo Andriamanitra satria zany ny ambony indrindra ny fahatsarana. Nefa dia tsy hay hoe naninona ry zareo fa nitady fahatsarana hafa koatra an'Andriamanitra tany amin'ny zavatra hohanina. Inona ny azo? Fahalalana ny tsara. Misy hoe fahalalana ny tsara tao sy ny ratsy, fa fahatsarana inona ny tadiavina ny anaty azo tsy hita teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Azonareo ve le problème? Dia hitanareo amin'izay ny zavatra mitranga. Ny eskiva tiany devoly atao ara-pahalalana amin'izao ny faran'izao. Ny elanao so amin'ilay fahalalana ny tsara marina amin'ny fiomborana amin'Andriamanitra dia mampiditra izy karazana fampianarana ampivily lalana amin'ny fifantohanao aman'ilay problème ara-tsaina na ara-pahendren'ny tany na ara-pahatsoloana tsy avy amin'Andriamanitra, fa le izy fotsiny azo antoka fa ivelany communion. Tsy mampirisika anao iray amin'Andriamanitra, fa io le azo fahalalana ny tsara hafa ivelany fanatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga anay mamerina anao ao anaty communion, satria tamin'ny fihinana ny elan'ny olona tamin'ny fahatsarany fanatrehany ho ao amin'ny fahatsarana hafa amin'liny satana lalana azy ho any amin'ny anganogano, dia amin'ny fihinana namerenan'Andriamanitra ny olona ho ao amin'ny communion ny azonaina zay nasakan'Andriamanitra tsy ho an'ny Adama sy Eva tao amin'isa, fa naveriny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga anao iombona nofo ray aminy sy raray aminy anomana anao amin'ny fotoam-pampakarana. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Enoy, ny sary ny zavatra ho anina sy sotroana dia maneho ny sary ara-panahy ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Satria te hiveriny Jesosy ao amin'ilay tontolon'ny fahalalana tsara azy. Ny olona efa nisafidy ny fahalalana ny tsara izay tiany tamin'ny fihinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, rehefa tsy navelan'Andriamanitra inona an'izany ny olona ka nandao ny fanatrehany. Nidina mihitsy Andriamanitra rehefa nilavina ilay fanatrehany tsara fa nitady fahatsarana tao anaty hazo fihinana. Hitondra safidy azo ny olona niala ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia hozy Jesosy tsy maintsy tonga midina indray ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy misy ny réconciliation entre n'Andriamanitra sy ny olona, satria Andriamanitra efa teo fa nilavina somena lamosina, dia tsy maintsy miverin'Andriamanitra vao tanteraka indray ny fiombonan'Andriamanitra sy ny olona, satria tamin'izany amin'ny Genèse 3:8 niara-nonina tamin'Andriamanitra ny olona, nidina teo amin'isany niaraka tamin'ny olona. Teo izy Andriamanitra tsy maintsy miverina indray Andriamanitra hiara-iaina amin'ny olona aloha ampahafantatra ny olona fa tonga izy hamonjy ny olona. Vao nitranga tao Edena voakasika ny azon'ny fahalalana dia ny sakanan'Andriamanitra ny azonaina. Ny azonaina zany tsy voakitika fa ny azon'ny fahalalana efa voakitika. Zay mahatonga ny Satana afaka miditra mamily lalana anao amin'ny endriky ny fahatsarana fitakadiso na ara-baiboly aza. Afaka miditra ao amin'ny baiboly ny devoly.
Pasteur Rodolphe marina ve zany nga tsy tadidinareo fa nalaina fanahy Jesosy tany anefitra mikaratena izy dia mienjerary amin'ny antsanary fa izy voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao voasoratra amin'ny salamo mahay tsy anjery baiboly ny devoly zay no mahatonga atsika tsy hoe miezaky ny ompitoro mahay sy matianina masamy mihafa tsika amin'ny satana tsy hoe tsika mahay baiboly fa raha mahay baiboly izy koa mahay fa ny mahatonga azy mangovotra ny loantsika satria tsika miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahay baiboly samy hafa ny hoe miteny baiboly dia miteny an'izao baiboly dia miteny an'izao fa satana koa raha miteny zay lazay amin'ny baiboly tsy zay lazay amin'ny baiboly fa zay tenin'Andriamanitra lazain'Andriamanitra avy ao anaty baiboly taodro ny tanan'izay mandrianahako noho izany ny zavatra misy dia zao rehefa voakasika ny fahalalana dia ny azonaina ny tsy voakasika zay ny mahatonga an' Jesosy tsy tonga izy izara teny fa ny mahasamy hafa ny teny zay nyzaraina amin'ny teny zay lazainy devoly sy amin'ny tany lalana ny olona dia zao ny teny zarain'i Jesosy mitondra fiainana satria tsy voakasika ny azonaina any amin'ile tsy voakasika Andriamanitra miditra fa any amin'ile efa maloto Andriamanitra tsy dia niditra tantsony izy zay mahatonga an'Andriamanitra tsy hoe mibosta fahalalana vaovao tsy any amin'ile fahalalana vaovao mamaky an'Andriamanitra fa any amin'ile fiainam-baovao azonaina fa tsy azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy rehefa tonga Jesosy hitondra fiainana dia niteny izy mpangalatra tsy avy raha tsy andrafa sy hamono sy andringa ianary amono za tonga anananareo izy fiainana ary fiainana be dia be Jaona 10:10 dikan'izay nahatongavan'i Jesosy izy le azonaina zay ny mahatonga antsika tamin'izany ny sakaran'Andriamanitra ny azonaina tsy azony olona nidirana fa rehefa tonga Jesosy dia izy no azonaina ahafahantsika misitraka ny fiainany ahatonga antsika tsy hiaina ao anatin'ilay fahafatesana faharoa fa rehefa nandray ny famonjentsika dia zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dikan'izay na mety maty any aza le nofo namitaka an'Andriamanitra ity zay ndramintsika vetivety na mety anjavona koa amin'ny fotoana iverenana fa efa manomboka manomana izy lay tena kor tsy mety simba ary ny raha zay mikorina ao anatsika mitondra ny fiainan'Andriamanitra ananatsika antoka fahorian'ny fahafatesana dia tsy maintsy misy fitsanganana vaovao ary rehefa miveriny Jesosy dia hovantsika anana le tena endrika Andriamanitra hita maso satria hifanatika amintsika hitovy endrika amin'ny mpapakatra sy mampakarina satria ozy Jesosy ho nofo raha iamiko nareo ary ho raha iamiko zay ny anomanina anao eo amin'ny latabatra communion ka ninonina fampianarana ohatra mitondra reo fomba azahoanao antoka fa tsy maintsy tahian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ianao anaran'i Jesosy tononona fa le fampianarana tsy mampiorona anao ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra tsy tokony hisaraka mihitsy ny fiorenan'ny fiainam-pananao amin'izay endriky ny fitahian'Andriamanitra anao satria misy olona indraindray mahatsapa-tena hoe mety foana ny zavatra rehetra na tsy dia tena milamina azy amin'ny fiainam-panahiny ao anatina saison tsika tsy tokony hanaovana blague tsony satria amin'ny fotoam-pampakarana zay any Jesosy ihany no ampakariny zay azy fananany fa tsy voatery ho zay rehetra manana an Jesosy dia hiakatra daholo okitoy tsara le révélation zay no mahatonga amin'ny Paoly ny teny averiko indray rahalahy resaka tamin'ny rahalahy izy teto aza dimy koa fa ny hoe rahalahy raha miresaka momba ny rahalahy zany hoe mpino mpino nresahany amin'ny Romanina 2:20 manomboka amin'ny 9:1 koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy miresaka rahalahy izy mety ho rahavavy koa io nanabavy noho ny famindram-pon'Andriamanitra
noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra roa ny tenanareo. Ity le fanoloran'ny tena ity, ny fandraisantsika amin'i Jesosy dia fanoloran-tena voalohany ny averiko isika manana an Jesosy dia etapina fanoloran-tena voalohany. Misy fanoloran-tena indroa. Ny fanoloran-tena voalohany ho an'ny olona tsy mbola rahalahy, fa olona anyrahana na evanjelistra hitory teny eny akalamanjana ho ampidirina ao ambala mba anana antoka fa andray an Jesosy izy dia manana an Jesosy izy. Ataovy amen. Zay ny fanoloran-tena voalohany. Bebaka izy, matsiaro ny fahadisoana izy, tena an Jesosy izy tonga teo amin'ny terrain. Raisiko ianao tompo sy mamonjy ny fiainako manokana. Iny fanoloran-tena voalohany iny manana an Jesosy le olona. Fa le fanoloran-tena faharoa eo amin'izay izy atao batisa, raiso aho anao ny fiainako, dia fa manomboka raisin'i Jesosy ny fiainany. Aorinan'io amin'izay tonga fananan'i Jesosy izy. Ahoana nataoko hoe tonga fananan'i Jesosy izy? Tsy maintsy miditra amin'ny etapo faharoa. Jereo kely ny Korintiana voalohany toko fahaenina ny 9:7-20 ka hatramin'ny 9:20. Korintiana voalohany toko fahaenina 9:7-20 ka hatramin'ny 9:20. Hojerentsika teo vakina amin'ny aran'i Jesosy. Ahoana motsy fantatranao fa ny tenareo dia tempolon'ny fanamasina. Resaka momba an'ity corps ity izy. Corps ty vatana mety loha ity. Tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo nareo. Eo zany aloha dia manomboka tsy anao ny tenanao. 9:20 amin'izay, fa olom-bovidy anareo, olom-bovidy tamin'ny rahan'i Jesosy. Koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo ndika an'izay ny antom-pisiny ty vatany ty aorian'ny fahateram-baovao. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia manana an Jesosy, manana an Jesosy. Fa rehefa ao anatinao Jesosy dia mila mandroso ianao, mampanaiky atsafidy ny momba anao manontolo, fa tsy anao intsony ianao fefa azy ary fananany. Dikan'izay ny antom-pisiny ty vatana ity vaovao dia nomena Andriamanitra anao ny fahafahana mbola mitondra azy toy ny tranolahy mandalo sy miserana eto an-tany ho fantso-pakalazana an'Andriamanitra. Ny antom-pisiny io vatanao io zany, androany matoa mbola velona ianao dia natao aninona? Ankalaza an'Andriamanitra. Mankalaza an'Andriamanitra amin'ny teninareo. Teo izy amin'izay Paoly. Rehefa jereny Paoly ho fiaina mpino tao Roma, dia hita n'le rahalahy fa tsisy mahasamy hafa firy azy amin'ny jentilisa. Manana an Jesosy fotsiny fa tsy tsara fanoloran-tena. Dia ozy izy mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra rea mba hatolotra reo ny tenanareo. Atoloro ndray fanondroany amin'izay rahalahy, efa rahalahy reo atoloro ny tenanao ho fanatitra velona, fanatitra velona masina amin'izay, miaina amin'ny fahamasinana, sitrak'Andriamanitra, mitadiava izay ho ankasitrahana. Dia fanompo fivavahana mety ataonareo zany, na hoe fanompom-panahy mety ataonareo zany, na hoe worship, na hoe maneho ny fiankofana marina eo anatren'Andriamanitra zany. Inona fanompom-panahy mety? Tsy mifady anina, tsy mahery mivavaka be, tsy mbola mivavaka dia ampiasaina amin'ny famantana sy fahagagana, tsy powerful message, tsy afatra mahery vaika. Fenao manolo-tena tia Jesosy momba ray manontolo, tsy atsino ny tenako fa ataoko ho fanatitra masina eo anatrenao. Inona eo amin'ny tenanao mbola parti démonisé? Inona ny parti mbola tsy an'Andriamanitra fa tsy mahafeno fepetra amin'ny fanoloran-tena atonga azy ho fananan'Andriamanitra? Ny sainao ve mila jerenao akaiky fa matetika ianao indraindray mbola mieritreritra ratsy olona? Ny tananao ve na dia efa mpino azy ianao mbola ahafahan'ny Satana mangalatra na manao zavatra tsy tokony araka ny sitrapon'Andriamanitra? Satria mbola tsy feno sy tanteraka ilay fanoloran-tena raha-pandesen-dahatra ao anatin'ny fo ny atonga anao ho fananan'i Jesosy zato isan-jato. Ny maso ve mijery zava-poana, ny vava be
manaratsy olona mifosy. Inona moa ilay hoe ny sofiko ny masoko ny lony vavako ny eritreritro ny sofiko ny vavako zany hoe raha totaly tsy zava-vitsivitsy any fizaho misy no apetrako amena. Za mihitsy inona tonga ny fanahy nanomeny ho an'ny mpitory Romanina 12 ny andininy voalohany. Rahalahy, ranabavy ao anatin'ny communion sika, inona ny zavatra mbola tsy hain' Jesosy eo amin'ny ovatanao io? Miangavy ianao androany maraina, aza terena fa raha resy lahatra samy mandiny tena tanako ve ny olako ty tanany ty tena tsy maritra mitsy fa raha misy zavatra tsara ka opportunité na tsy anazy psalme ny saina tonga dia mora mieritreritra sy mitsara. Misy olana hoe marary fa tsy hita izay nasitrana anazy satria tsy afaka miditra ao anatiny ianao, fa rehefa mijery azy ianao dia malahelo satria rehefa ny zavatra ny ekeno marina na diso azy dia io indray tsy maintsy marina. Misy olona zany manofo ohatra manao film izy dia zavatra tsy voatery ho marina ilay izy fa tonga dia zay ny hitany hoe tsy maintsy zao dia tsy maintsy zao dia tsy maintsy zao dia tsy maintsy zao dia tsy maintsy tenenina ilay izy nefa tsy voatery ho marina. Marary saina, marary saina zany, areti-tsaina zany. Mila sitramina zany atolory ny tenanareo rahalahy ho fanatitra masina sitraka Andriamanitra. Tsy hoe ny fanahiko efa azy roa rivo taona lasa zay nefa manana an' Jesosy, manana azy ianao fa misy fotoana mila mandiny tena ianao fa tsy tena mbola fananana. Zany tsy misy hidirany hoe grand apôtre ako fa na Paoly apôstôly azy efatra ny mboaka na apôstôly azy fa nandalo amin'ny Romanina 7 izy tsy nitsara zay sitrako mivitako fa nratsy zay sitrako fa manino ny Paoly miferinaina miady amin'ny tenany. Asiako mafy ny tenako mangana fa za matsy mpitoro sady be révélation matsy ravina ka nantoro tamin'ny asa fazahako matahotra mihitsy azy sao dia ho lavina. Matahotra Paoly sao ho lavina amin'ny fotoam-pampakarana dia mamola tena izy nasiny mafy ny tena no mangana fa manina izy no mitodika manisy mafy ny tenany satria io nofotrao io ity nofotro ity tsy Rodolphe fa ty le fahavalo azo ny devoly ampiasaina anohatra ny fiakarany Rodolphe raha mavesatra. Afa mifanolorana ny fo, mifanolorana ny fo efa n'Andriamanitra izy iny fo iny ao ny feo fieritreretana no mitoetra fa mifeo misainana eo amin'ny nofo ary eo misainana rehefa misaina ianao ara nofo amin'izay dia tsy manaiky io nofo ratsy vie confort kanefa mizatra le vie confort tandremo sotojo lamoro. Io mampanotanao inona ny tokony ho ahoana ny fomba zahoko fiainako hoe fa manjoko ny akabeazan'izao dia toloko tsy mety raha tsy rarahina fa ndao aloha mba ho be fanahina dia misy fotoana manao fananina mihitsy ho vain-toepo. Fotoana androany andanitsika tena ao anaty fiombonana mitady fo Andriamanitra. Zareo masina akaikinao mitady fo Andriamanitra dia jereo masina akaikinao inona zao ny resaka ao an-trano
ny mameno ny andronao rehetra. Jesosy ve hoe sa zavatra hafa? Rehefa tsara ny fanoloran-tenanao ka feno Jesosy ao anatinao, hirahiranao maraina mandraparivan'ny andro Jesosy tena mitsotra anao an'izany. Zao ny ataony Jesosy mahafinaritra Jesosy. Tsy misy afa-tsy Jesosy ny ao an-trano. Fa rehefa manomboka zavatra hafa zay no s'occuper ao amin'ny fotoananao, telefona, resak'olona, zavatra hafa, dia zay no midika fa en jeu ny fiainam-panahinao. Ndaotsika hanana fiainana miandry trompetra. Ary zany fianasana trompetra zany na eny an-tsena, na eny am-pandriana, na eny am-panasana vile, na eny am-pitsanganana, za efa nanolotra ny fiainako any Jesosy. Any Jesosy any Jesosy tsy ho vetivety fa ho mandraky any Jesosy averitsika farany any Jesosy any Jesosy eno ity rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila fantatro ty fahamarinany ty. Andriamanitra tsy miantso olona tanteraka fa mpanota hibebaka. Fantatr'Andriamanitra hoe inona ny point faible anao dia inona ny point fort anao, fantan'izany. Aza manamelo tena fa mandrosoa. Jereo ty zavatra anankiray ty. Izaka ny fiantsoantsika ny Abraham, rain'ny siorinareo rain'ny mino. Io rain'ny mino io nanondrana. Rehefa nanondrana io rain'ny mino dia zao ny zavatra nitranga. Niandry ny Isaka izy nefa nahazo teny fikasana fa avy amin'ny taranaki Sara sy izy no hitahina firenena maro. Niaraka tamin'ny Agara mpanompo vaviny izy dia niteraka ny Ismaela. Dia hoy zany namaky Baiboly, vitatreo ny aminao rain'ny mino, hiala aminao amin'izay Andriamanitra. Fa ny zavatra nahavariana anahy tsy niala tamin'ny Andriamanitra. Nanino Andriamanitra ny tsy niala? Hitako ny sorsan'le ota fa niarahan'izy mivady fa tsy ketrika miafy ny Abrahama. Sara ny autoriseny Abrahama hiaraka amin'ny mpanompo vaviny satria tahiteza zazakely fa melehibe ny taonany. Ny problème tonga Ismaela fa Andriamanitra tsy nanaiky an'izy satria Andriamanitra tsy miova amin'izay nilazainy hatramin'ny voalohany. Inona ny point fort ny rain'ny mino? Ny rain'ny mino tena trop be raha katoan'Andriamanitra. Tonga Andriamanitra ny teny taminy Abrahama, andana le faso miala ato an-tranonao, eo andevavy eo sy ny zanany. Alefaso ozy Sara, tezitra be Sara. Dia ozy koa Andriamanitra marina zany teniny Sara zany. Alefaso zany hoe lasa complice tamin'ny, raha ohatra ka fony Abrahama zany dia complice zany Andriamanitra sy Sara. Ko maninona no ampidirina marary aza. Tena tezitra Abrahama ozy izy ny Baiboly satria nono natao ho an'ny Ismaela zanany. Satria zanany io fa tsy maintsy nanaiky izy rehefa miteny Andriamanitra. Qualité d'obéissance. Enoy mety nanao fahadisoana ianao hatramin'izay. Tsy olana zany fa mety ny olombelona rehetra manao fahadisoana daoly.
fa miangavy ianao rehefa miteny Andriamanitra dia manapa-hevitra mifanaraka amin'izay nilazaina rehefa hoe stop dia mahaiza manao stop. Androany maraina mahita olona manao stop be dia be amin'ny karazan-javatra maro be, andao no mahita tanina mafy ny tompony amin'izany. Vakeo any any Genesis 2:1-7 Genesis 2:1-7 fa raha tsy tao masony Abrahama indrindra zany teny zany noho ny amin'ny zanany 12. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masonao ny amin'ny zaza sy ny andevivavinao, fa zay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andevivavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. Voateny tamin'ny Andriamanitra tena zany fa lefaso mangity zany zay ny tiako teneny na aza mandeha lavitra raha tsy tenonitra. Fa eo amin'ilay fanonerana iverena amin'ny fahamarinana tsomoro io famarary dia ny miteny Andriamanitra hoe stop dia stop. Fa raha vo ianao any an-dafika efa mirehitra ilay jioromena hoe stop mbola mandeha accident ianao, na ianao andon'olona na ianao voadonana fiara, misy risky ny tsy fanaovanao stop. Satria rehefa tsy hanao stop ianao dia zavatra hafa ny stop ianao. Misy fotoana zany ny zavatra mitanga anankiray tsy vokatra avy amin'ny hoe tsy miaino anao mihitsy Andriamanitra, fa safidy diso ny raisinao amin'ny fizirizirinany amin'ny lalina tsy araka ny sitrapony. Indraindray tsika mametsiran'Andriamanitra fa maninona ianao tsy miaino nefa ianao tsy miova. Andriamanitra dia miandry ianao ao amin'ny programany. Ary anisan'ny toetra ny ray mino mahafinaritra ity lesona petrano antsika taranany ity izay mino an' Jesosy rehetra. Aza mitoetra ao anaty fahadosoana fa mety disy ny olombelona rehetra, fa manana fanapahan-kevitra tsara ny akatohan'Andriamanitra amin'ny fotoana hitenenany. Tovy amen. Tovy amen. Zavatra hitako ato anaty Baiboly nahafinaritra tamin'ity Abraham ity dia zao. Ny olona rehetrarehetra ato anaty Baiboly tany amin'ny nanomboka tany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny mpanjaka rehetrarehetra tany amin'ny testamenta taloha tany, ohatran-drelina ny ranagoaika ampihinana sakafo azy. Ry iza moa tany amin'ireny ranokerita ny velominy goaika, tonga tany amin'ny vehivavy mpitondra tena namoronana koba sy diloilo rehefa tonga tao amin'ilay vehivavy tsy nisy nininina. Teny an-dalana indray ho any tendrombohitr'Andriamanitra Norepa nandran'anjely hitondra mofo hoaniny, zany hoe tsisy sakafo tsy nivatsian'Andriamanitra. Goaika ny ran'Andriamanitra anjely, ny ran'Andriamanitra vehivavy tsisy nininina mba hahafahany Eli mahita hoe mpamoron'Andriamanitra. Fa mahavarina na Andriamanitra tsy mbola niarany sakafo tamin'ny Eli zany na indray mandeha azy. Fa i Abrahama tonga mihitsy Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina tamin'ny endriky ny anjely teo ambanin'ny azy terabita, dia samba ny Andriamanitra ny sakafo tao an-tranon'olona nanaiky ny karakarain'ny olona sy nihinana ny haniny, satria ao anatin'ny fiaraha-misakafo amin'Andriamanitra dikan'ny firaisana latabatra dia firaisam-piangonana, symbole na familial, mansozy izy dia nanaiky izy. Iny Abrahama namonono dia n'Andriamanitra nihinana kendiendy tao amin'ny Abrahama, mety masikity io tsy haiko. Sasan'ny tongony ny sotro ny ronono ny meny aorita Andriamanitra dia nihinan'Andriamanitra niaraka taminy. Samba n'izany zavatra zany nisy teto ambony tany hoe Andriamanitra hono le mpamatsy mahagaga nanaiky any entry-tena ao an-tranon'olona hihinan-kanina miaraka aminy. Satria tamin'io fotoana io koa amin'ny Genesis 2:20-21 any an-trano ianao mamaky azy no mitenenan'Andriamanitra hoe présent amin'izay le olo fanekena ao akibon'ny Sara manomboka amin'izao fotoana andalovana izao. Ary heritaona aorian'izao dia verina hamangy anao indray. Halleluja. Fefa hitaiza zazy Sara amin'izay. Amen. Le fanekem-piankonana zany mahatonga an'Andriamanitra
manao zavatra manokana, ka misy zavatra manokana tian'Andriamanitra isehoana fa miandry ny fanapahan-kevitry ny olona Andriamanitra anaiky sy akatoa zay taridalana omeny. Fatary fa ny finoany ray ny mino mety raraka, fa ny toe-pon'ny ray ny mino kosa mahanavitra azy tamin'izay zavatra nararaka ny finoany. Jereo ny Genesis 1:1 ka hatramin'ny 9:1 dia vakio tsara. Genesis 1:1 ka hatramin'ny 9:1. Halleluja. Hozy ny ten'Andriamanitra. Ary saravatiny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanompo vavy Agara no anarany, iny le niteneniko teo. Indro efa mena indro ary Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehovah, masino mivadia mpanompo vavy erarabe zany. Fa farany jereo fa natateraka ny teny fikasana rehetra dia vokatry ny toe-po tian'Andriamanitra atao hoe fakatoavana nanan'ny Abrahama. Jereo amin'ny Genesis 2:20 indray ny karazam-pakatoavana nanekeny Abrahama n'Andriamanitra. Genesis 2:20 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:20 dia tsika mahita tsara ny zavatra nitranga tao fa rehefa natolotry Abrahama ho an'Andriamanitra ny zanany ka nataony fanatitra teny an-tendrombohitra no ny ten'Andriamanitra toloro Isaka ho fanatitra nefa latokany ainy fa niantso azy lenjeliny Jehovah tany an-danitra ka hoe ry Abrahama natahotra ary kosa intya dia ozy izy aza manindry santanana amin'ny zazalary aza maninninina azy akory fa hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilatokanao. Ary Abrahama nierika nijerika endry nisondro lahy teo ivony voasaringotry ny kiritrala ny tandrony dia lasa i Abrahama ka naka ny ondro lahy ary nafanatitra azy dono ny solony zanany. Ary anaran'izany tany zany dia nataon'i Abrahama Jehovah Jireh, dia zany nanaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no sehon'i Jehovah. Dia niantso any Abrahama fanindroany tany an-danitra indray lenjeny ka nanao tany hoe ny tenako no nianianako ho Jehovah, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lailahy tokanao dia hitanao tokoa ary amaro dia amaro ny taranakao ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra ary ho tahaka ny fasika eny ambony ranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavady ny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Zay vao tanteraka ny Genesis 2:19 le niona ny voalohany tamin'Andriamanitra vita ny test teo amina toe-po hoe manaiky i Abrahama, tia azy i Abrahama vao nandroso Andriamanitra. Mahafantatra hoe le fisehoana mifandraiky amina toe-po takina sy tadiavina atanteraka le programa amin'izay atsangany ny tanan'izay mandre hoe zay mihitsy le izy. Halleluja. Mety mafy le zavatra nitranga sy ny takina fa mivokatry le izy mahazo antoka Andriamanitra fa mety amin'ny Abrahama. Ary tsika rehetra malala fa avy amin'ny taranak'i Abrahama, Saka ary Jakoba, Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Dia jereo fa vokatry ny fanekeny Abrahama sy ny fijoroany dia nahita olona araka ny fony Andriamanitra na nataterahana ny sitrapony rehetra dia voavony zao tontolo zao. Tsy hoe manome teny fikasana fotsiny Andriamanitra amin'ny Genèse 12:3 fa jereo fa misy lalana tao mandra-pahatanteraka izany. Jereo ny Genesis 2:20 niatrika fizahan-toetra Abrahama fa tafavoaka hatramin'ny farany izy. Manaiky an'Andriamanitra mahavariana amin'ity Abrahama ity. Zay naray ny mino azy rehefa vao nanomboka teo am-panolorana ny Isaka hono izy dia nanantena fa rehefa tonga laveniny io ka mahay eo dia mbola ho atsangan'Andriamanitra ohatran'ny namoronana any Adama ihany. Mahafantatra ve fa izy ny namoaka an'izany? Teto amin'izay vao tena nanomboka hoe tena ray ny mino mariny le ragaty io. Romanina 4:4. Zaro tena marina ny finoan'i Abrahama tena marina. Romanina 4:4 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Inona ny zavatra ko finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana atony teny fikasana ao amin'ny taranaka rehetra tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho amin'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa dia izay razantsika rehetra araka ny voasoratra nataoko ho ray ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Zany zany le qualité ny finoany tao. Ary na dia tsy misy fanantenana azy tsisy fanantenana solo dia mbola nanantena ihany ty ray ny mino ity mba ho ray ny firenena maro arak'izay voasoratra hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finozy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty efa tokony ho 100 taona izy ary ny fahafatesan-kibony sarako ohatr'izay
Ary tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nilazainy dia hainy atao daholo. Dia ny saina ho fahamarinana zany nefa tsy ho azy ihany nanoratana fa ho antsika ihany koa sy ny saina ho azy zany. Dia fa ho antsika izay anisany zany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty. Dia jereo anie inona ny zavatra mitranga? I Abrahama dora ny Isaaka, mbola mino izy fa olombelona rehefa avy eo. Ianao inona ny aretina tena hositranina? Panika ny fononao, miorohorotra ny amin'ny atitsinainao nefa nkakery-moka ianao dia lazainao fa tumeur. Fieritreretana ateraky ny devoly vokatry ny tsy finoana. Rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia misy fiadanana tafatoetra ao anatinao, dia tsy ny feoan'ny olona sy ny zavatra hitany masonao no mamily ny sainao hoe nahafoy Andriamanitra, fa na zavatra efa gravy be ary ny hitan'ny masonao mbola mitsikitsiky ny endrika eo satria finoany Abrahama ny ao anatinao. Fa Andriamanitra mamiantsony tsy misy ho tonga misy ary mahay manatanteraka an'izay tsy takatry ny saina na amin'izay fomba tsisy azo ny olombelona antenaina intsony azy. Farany amin'izay, ohatry ny finoany Abrahama no nahatonga an'Andriamanitra nanao an'i Jerosalema vaovao. Ahoana pastera? Genesis 2:1-4 hitantsika mandehana any amin'ny tany izay tsy hanao akory, tsy hainao hoe aiza fa dia mandana any. Io tsisy hoe mandana ary raha fa ndray manko hoe mandana any amin'ny super fa be dia be ny zavatra omeko anao ao. Zay manko ianao vao miainga zany dia hitanao amin'ny super fotoana sy misy ny rehetra ao. Fa eto mandana any anefitra any, ataovatra ny tananao any. Dia nandeha i Abrahama, dia ny tao am-pony Abrahama zany na avoaka ny Hebreo 2:1-10. Inona ny tao am-pony izy nandeha io? Hebreo 2:1-10. Zay ny tao am-pony ngarainy tao. Ozy izy hoe fa nanantena azo ny tanàna misy fanondrenana izy Andriamanitra ny tompomarika sy mpanao azy. Raha dika ao amin'ny 5:5 ao mihitsy. Alleluia. Fa finonany nanekeny Abrahama rehefa nantsoina iainga akany amin'ny tany ho azo nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantan'izay eleny. Io zany le lazaiko teo amin'ny Genesis 2:20. Finonany nivainiana ny tany amin'ny tany lazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra ndray mba Isaka sy Jakoba mpiara-mandovy zany teny fikasana zany aminy. Dia eo amin'izay ny 5:10. Inona ilay tao am-pony? Fa nanantena azy tanàna misy fanondrenana izy ary Andriamanitra ny tompomarika sy mpanao an'izany. Azonareo ny tao am-pony zany izy nandeha vita tonga tany izy rivotra be. Lay rivotriainako zay ny hitany tany. Nefa ny zavatra tao am-pony sy de dia ohatsy izy Abrahama vao niala tany nira aloha izy ny fanantenako iainga izy io tsy ho levona. Dia ohatsy izy Jesosy koine tsy amitaka. Dia ohatsy izy Abrahama sanatry rehefa indro efa kay kiniandro izay amonjeny ahy avy Jesosy eo mara zany nira ny teny an-dalana tonga tany izy niova le hira. Dia ozy sara aiza zay sy teny lazainao teo lay rivotriainako vai le hira tany fanandriana teo amin'izay ianao rangatia problemanao hainao mihitsy manova diska rehefa io Andriamanitra io ny resahana. Hoy izy Abrahama mahatoky ianao Andriamanitra. Dia inona ny zavatra mitranga? Ny fanantenany Abrahama dia trano tsy natao tanana no hivatanany any anefitra. Rehefa nilaza Andriamanitra eo mandehany ianao satria Andriamanitra ny naniraka azy. Teo ny arany saina tamin'ny fatokiana ho an'ny taranaka amin'izay nilazain'Andriamanitra sy amin'izay firenena hovonjeny Andriamanitra amin'ny alalan'ny taranaka Abrahama atao hoe Jesosy Kristy. Galatiana 5:7. Galatiana 5:7
ny 14:10 inona ny zavatra nitranga mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahinany Abrahama amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasanany amin'ny fanahy rehefa tonga ho isan'ny taranaka Abrahama tsika natsangana tamin'ny alalan'i Jesosy zay mpamonjy atsika dia zao ny zavatra nitranga tonga ny nofo mihitsy Andriamanitra anatanteraka n'io nofinofo io tonga Jesosy satria no Andriamanitra nampitsiry ny fanantenany Abrahama dia tiako no milaza aminao fa Andriamanitra tsy afaky ny andiso fanantenana ny olomarina zay mihaino ny teniny ka mandeha araka ny sitrapony na tsy hitany masonao azy zany mahatoky Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga satria no Andriamanitra le izy tonga ny nofo mihitsy Andriamanitra anatanteraka nofiny Abrahama. Dia hozy Jesosy Jona 7:12 tampianany aza malahelo ny fonareo ohatra ny fony Abrahama tamin'izany nandeha tany anefitra satria niteny taminy taloha fotoana ingany hoe makanesa ny fany nitahiko anao nanateny izy hoe izy trano tsy atao tanana fa Andriamanitra ny tompo marika ary natongavako anangana an'io trano. Aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino akoho ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia ilaza aminareo fa andeha io anatanteraka nofinofiny Abrahama satria le trano tadiavin'ny Abrahama tsy olona manorina azy fa Andriamanitra dia tiako fantatrareo fa natongavako io nofinofo tsy tanteraka tamin'ny Abrahama io no maniko an'ny taranany tsy voatery ny valiko tamin'ny fotoana natany anefitra azy fo valiko amin'ny fotoana iverenako apakatra anareo zany ho any amiko tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Dia hozy izy Andriamanitra any an-trano ndraiky any andehanako andeha amboatra fitoerana ho anareo dia zao any amin'izay toerako ny toeranareo koa io finoana sy nofo taompony Abrahama io dia efa ny andalam-panatanterahana azy Andriamanitra mialohan'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy ary koa nampahitana ny Jona le izy aika io tanàna nampahitanany Abrahama tsy hitany io le Jerosalema vaovao tanàna tsy natao tanany aty ambony tany fa any an-danitra Jesosy ny manorina azy. Dia hozy Jona apôstôly fa ho ampidinina avy any an-danitra io tanàna io rehefa rafy ty tany ty dia ho ampidinina eto ambony tany io tanàna io fanaovana finition Jesosy amin'izao satria rehefa hiakatra eny amin'ny raman'andritsika ka ao aminy dia ao amin'io tanàna io dia midiny io tanàna io tsy natao tanana dia réaliser le nofinofiny Abrahama zany hoe Andriamanitra préaliser rêve ny olona manantena azy ao amin'ny programa sy ny sitrapony le Andriamanitra toriko aminao. Apôko 3:12 telantsika kely ho apôkatsika kely mihitsy ny lohan'ny Satana androany. Amen ataovy amen. Ny 12 zay mareso nataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy alo intsony izy ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Andraso mbola pitsika apôka fanoroany ray ny lohany amin'ny 9:20 amin'ny Apokalipsy 2:20 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:2 ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao afa efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy tsony ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voamana efa vita tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ao Jerosalema bazonao sainina ve ny fiasan'ny finoana sy fijoroanao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha ity fanambarana manokana momba ny fijoroany Abrahama ity tanteraka amin'ny famonjena tonga Jesosy tamin'ny taranany dia hitatsika ny zavatra nisy mahafinaritra tanteraka ihany nofinofiny Abrahama. Ianao zao ho ao amin'izany tanàna zany. Halleluja. Rehefa hidina le izy satria manomana ianao no ampakarina ao amin'izany toerana zany dia tsy tokony ho triste tany endrika tsy alahelo no ohatra mafimafy ohatra ny Smirna ary dia tsy miabandona satria tsika ny fanompontsika n'Andriamanitra ny tsy miankina aminao hoe voatantsika na manam-bola be
ka tsy tokony antony anakananao mihitsy tsy anoso anaty fanompona no hoe mbola tsy tanteraka zay ilainao eto an-tanina zay hitanao eto an-tanina tsy non manana ny tsara lavitra fampionona antsika ozy izy paoly amin'ny tesalonianina fa raha ne no feon'ny ny anjely sy ny tropetan'andriamanitra feonaraka anjely sy ny tropetan'andriamanitra dia ho ao amintsika ovana vetivety hitafiny tsy fahalovana ary ho ao amin'ny tompo mandrakizay tsika zay volamena briky re tsy vitanao na vovoka kely ara tsy hitanao teto ho pave andehananao zany any an-danitra ary mifanantenantsika tsy hoe manofinofo lanitra fotsiny tsika fa tsy meny eto an-tany fa eto an-tanysika dia mahatsapa fahasambarana hafa kely ao anatin'ny fotsika amin'ny alalan'ny fananantsika an' Jesosy satria ny fanantenantsika dia mahatoky indrindratsika fa miaraka aminy mety ny zavatra rehetra. Zany no mahatonga ny Smirna ny lazain'i Jesosy ory Smirna ianao ohatra miheviteny ho mahanitra zany fa za mahitanao manan-karena fa ny olona mpanan-karena amin'Andriamanitra tsy ny olona manan-javatra maro fa ny olona misitraka an'izay zavatra kely ananany nefa tena misitraka izy. Betsaka ne ny olona mpiandromy vola vita eto mpanan-karena be fa tsy tompony fa mpamerin-do fotsiny manan-javatra maro avela ho an'ny taranaka fa tsy nisitraka fa rehefa mividy tomaty izy tomaty motraka ny vidiny fa tsy tomaty vaovao satria tsy ahavela ny fahirana isitraka an'izay zavatra misy olona tsy voaterana ny zavatra maro fa mampifaly ny hafa izy sady mampifaly ny tenany tapotra aneo dia tsy maninona fa Andriamanitra mahavita mamorona anay raha-pitso tsy problème zany fa maninona any tsy manahy mihitsy ary tsy hita soritra ety amin'ny endriko ny fanahina satria ataoko fananiana ao amin'ny tompo raha ny andrafa avy ny tropetra le kanjo tokony anaovako amin'ny krismasy zany tsy anaovako tsy anaoko anaovana androany zavatra tsy azonao ka tsisy nina tokony ahinao be zany eo amin'ny fiainanao. Jesosy anefa mamelatra antsika ho toy ny voromanidiny jereo voromanidina tsy mianianiny zany izy mandeha maraina miditra ariva voky any izy namelona azy nareo ne ozy izy mihoatra noho ny tsitsina sy ny voromanidiny fa ny concentration nareo tsy tanteraka eo amin'le planina sy le programme mahatonga anareo mitoto sy verihevitra fa za te hiteny aminao za te hilaza aminao velona Jesosy mahery Jesosy miasy Jesosy. Abrahama tsy maninona mety tsy tanomasinao androany le izy lay rivotra iainako no nataonao ampaherezana Sara tsy ola zany nanantena trano ianao rivotra sy fasika amin'ny famaofao gaingaina ny trano lay raha voarenina gamba kivikivy mihitsy ny Abrahama raha nytao am-pony za maneritreritra hoe zite kinanjo atsangana andray lay tanty ho velarina be tsy maninona na viza Nazare tsisy rano tsisy ninina maina tia fa zao izy Andriamanitra hoe hita eto izy dia mba fantatra hoe olo ny fitahina sy nandren'Andriamanitra mivantana mipetraka ao anaty trano lay nefa nanantena site mety tratra zany daholo zao ndrendrarehetra ato fa hitako eny amin'ny tarehanareo tsika koa Halleluja fa tsy maninona satria te hijery ny foko Andriamanitra. Zao foana mivavaka nataony Abrahama tia ampifanandrifiny ao anatiny amin'Andriamanitra izy aoka ny foko sy ny fofona iara itepo tena aoka ny sakyo sy ny saina iray safidy mandrakiza Jesu malala parujisu dunia
mampahory an'Andriamanitra, ory fo Andriamanitra, ory fo Andriamanitra. Sainy tao amin'ny andron'i Josefa, tonga Josefa apakatra ny Maria, Maria Virginy, Josefa tian'ny Maria. Nidin'Andriamanitra hitondra an'i Jesosy eo amin'ny Maria satria amin'ny alalan'ny taranaki Davida ny tsy maintsy hatongavany Mesia eto ambonin'ny tany. Planifian'Andriamanitra Davida ho mpanjaka ambony indrindra mpanjaka ny tany amin'ny Salamo 7:20 mba hahafahany fahefany tany. Fe indray ilay fahefana tany amin'ny Adama very, nomena ny Adama fanariny, dia nomanin'Andriamanitra ho mifijoroan'ny lehilahy anankiray tao hoe Davida, dia nomaniny Davida ho mpanjaka ambony indrindra mpanjaka ny tany. Jereo ny Salamo 7:20 hoe nomaniny io teny fikasana io, fa avy amin'ny teny fikasana io no istoman'Andriamanitra fahamarinany eto an-tany rehefa tonga ny nofo izy andraisan'ny fanapahana atonga azo mpanjaka ny mpanjaka eto an-tany. Ary za kosa nao azo lamatoa ambony indrindra amin'ny mpanjaka ny tany. Davida io. Dia rehefa tonga Davida dia amin'ny alalan'ny taranany ny tsy maintsy hatongavany Mesia. Dia rehefa tonga Jesosy dia zao ny zavatra nitranga. Tao Maria izy no mivoaka, Maria mpisorona, taranaky mpisorona, ara-nofo. Taranaky mpisorona Maria satria le nofo atao sorona rehefa avy eo sady mpisorona be. Fa le nofo tsy maintsy avy amin'ny taranaky Davida hakanan'ilay fahefana ambony indrindra mpanjaka ny tany. Atsangana trony tanan'izay. Dia nanaiky Andriamanitra hanetry tena hirécupérer an'ilay pouvoir efa nofotsorany nefa natolotry Adama ny Satana. Noho izany tsy maintsy nanetry tena Andriamanitra vao tonga teo amin'Andriamanitra nahazy aza amin'ny fahefana izay nofotsorany tsy alaina. Tompony hery izy, tompony fahefana izy, fa nanetry tena eo ambany fahefana izy. Dia zao ny zavatra nisy enoe. Vao nanomboka ny teny Josefa hoe ametraka ny Maria mangingina hoe andeha maraina raha pitso hoe elako par silence ty. Dia ozy Andriamanitra nidina ny alina mijanona fa mbola ilaina. Dia jereo any fony Josefa navita namela eloka ny Maria satria raha tsy ao tsy lojika ny zavatra nylalovany zareo. Dia na iosina aza Maria dia tsy mampilo satria nahoana be voka. Mitady fo Andriamanitra teraky Jesosy dia tiany Josefa be ohatra ny zanany. Dia niraisiny le boky kely anankiray tao hoe soram-piankonana ny Mary. Dia nisoratany tao lamatoany Jesosy na tsy zanany aza. Mahafantatrareo mitaky fo iaingan'Andriamanitra hikonfirmenany ao anatiny hoe misy amin'ny zanak'olombelona ve mahavita an'izany. Tanteraka ny nofonofo izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fanekena ara-taranaka. Mety tsy tao amin'ny kopian'ny Abrahama ilay izy no soratana, fa tany amin'ny kopian'i Josefa taranaky Abrahama ilay izy no soratana. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa nisoratana tao amin'ny boky mpiankonana ary natsangan'ny olona ho zanany zanak'Andriamanitra, dia natsangan'Andriamanitra ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy izay rehetra nino sy nandray an'i Jesosy ho tonga voasoratra ao amin'ny boky mpiankonana ao amin'ny boky ny fiainana nianarany. Mitady fo Andriamanitra hanatanterahana ny programany. Halleluja. Mosesy hitantsika lela zay komaly. Mitady fo Andriamanitra hanatanterahana ny programany. Tsangany amin'ny toerana misy ianao, sokafo fonao dia teneno Andriamanitra. Indraindray misy lalana tsy voatery hoe kely ny sainao, aza mbola taitra aloha mitady fanazavana. Raha domelina be ao amin'ny nofo tsy mahafantatra izay tokony ho alesy, izay tokony ho atao, manova n'ilay rivotry ainako. Mety tsy izay nantenenao ny hitany masonao fa ho vai ny tononkira. Aza manome tsiny an'Andriamanitra fa paherezo aloha sarara tsy zakany.
tsy manenina fa sandraty foana ny tananao lay rivotriainako lay rivotriainako Rotenno tupo rotenina tu mite amicu idua Jesus idua milana mafiatu vera razio iana Jesus re olona efa nasehoanao zay tsara zay ilainy Jehova aminao dia ny andeha amin'ny fanetretena itian'Andriamanitrao amin'ny fankatoavana ny sitrapony andeha sy joro amin'ny fitiavana anomanany ianao ilay karazan'olona mety aminy mitady fo Andriamanitra anaovana ny sitrapony rehetra raha eto ianao androany maraina renao fa tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy olanao io ny mafy no izay natrehany Maria mafy ny lalovany Maria efa nanaiky izy an'Andriamanitra mihoatra noho ny fanekenan'ny olona tiany Josefa malala ny Josefa akaiky ny fony Josefa fa tsy hitantsony izay atao fa raha andeha moa Josefa azony atao ahoana satria tsy voatery ahazaka ny zavatra ny ainany Maria sy hitany izay olona tsy ny aina sy nahita zavatra ny aina sy hitany fa izy Andriamanitra tsy anjaranao ny mamany olanao rehefa manaiky ianao ny amany olako manan'olana hovany Jesosy androany maraina hozy Jesosy na tiako aza ny asa ny fiainanao dia tsy afaka mihoatra ny safidinao ny herin'ny safidy dia ambony lavitra no ny herin'ny fanamasina te hitahany olona te hiasa ny fiainan'ny olona mingavy ianao androany maraina mingavy ianao rahalahy androany maraina ranabavy androany maraina atolory ny tenanao fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra fa fanompo-panahy na fanompo-mpivavahana mety ataonao zany sokafo 2 minitra mivavanao alohan'ny fandraisana mitenena amin'Andriamanitra fataro inona le zavatra mbola andrasan'i Jesosy aminao rehefa tonga eo ianao dia azo ny devoly foana tratrany foana tsy mahay mandefitra mihitsy ve tsy mahay mangina koa tsy mahay manetry tena be fialonana ve fitreretana maloto fitsangajangana halatra fitaka fitiavatena inona le zavatra anankiray mbola fitaovana sy fantsona akaiky ny Satana indrindra ary mora raisiny eo amin'io vatanao io atokano fanakamasinao an'Andriamanitra ny tenanao verena amin'i Jesosy androany maraina tianao anie Jesosy efa nanaiky eo amin'ny hazo fijaliana izy isolo anao
tsy niandry akory mivavaka ao izy fa fony mbola mpanoty ianao dia efa maty hamonjy ianao izy. Livraison mialoha nataon'Andriamanitra, mbola tsy fantany akory ny adresinao dia efa nataony vonona eo ambaravarany trano izay vao hidiranao ny rehetra ahafahanao misitraka ny atao hoe fahafenona ao aminy. Zany fitiavana zany, le fitiavana tsy miova, tsy metsara velatsy, tsy hamitaka anao mandrakizay, manantenanao ny drainao. Rehefa mijery anao izy dia zao nataony, ianao ny amiko tsisy kilemy, ianao ny amiko hoe madio sy mangarary eo masoko, tiako ianaoko, ny haiko ny natolotro ho solonao, solon'ny ainao very. Raisy Jesosy, tompo sy mpamonjy ny fiainanao, miavana aminy, meteza, idio amin'ny rano sarobidy-dray. Raha mety ianao, avereny miaraka amiko so vavaka so. Jesosy io manantona anao androany maraina, avaoziko ny fanoloran-tenako. Anio Jesosy dia omeko anao tanteraka momba rehetra, tsy eo ambavako ihany na fahazarana fa vokatry ny foko. Raiso ny masoko, raiso ny lohako, raiso ny saiko, raiso ny sofiko, raiso ny vavako, raiso ny oroko, raiso ny tendako, raiso ny tratrako, ny poumon-ako, ny tova rehetra ao anatiko, ny tanako, ny tongotro, ny tovam-pananako, ny antsipiripiainako, ny sela falan'izay bitika indrindra. Raiso fanananao, fatolotro an'io ny tenako, ho fanaka eo an-tananao, ho masina, ho sitraka ao, anompo anao. Tehirizo a Jesosy, mino androandro fa omboky ny fiainana ny anarako ary tena zanak'Andriamanitra. Amen. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny, dia tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatserovana, ataontsika hisaotra azy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra fa ny mofo dia maneho fahafenona amin'ny nofo izay ny vakina sy ny kapohana. Ary ankehitriny koa ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo ho famelana ny fahotanareo hoy ny Tompo. Ka no vinanao vina no mihinana mofo nareo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako hoy ny Tompo, mandram-piveriko na hoe mandram-piaviko. Misaotra azy. Na oviana mihinana amin'ny mofo dia mahatsiarintsika ny fiombonana aminy. Fa ho avy ny andro anankiray anehoanantsika ho lay tenany sy nofiny ary hitovy endrika aminy. Hoy izy mijaonona, rehefa iseho izy dia tahaka azy sika. Misaotra Jesosy. Amen. Aza mbola misy mihetsika rehefa avy eo fa hivavaka sy ara hivavaka sika. Halleluja. Tonga amin'ny fotoana natazana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena ary izay rehetra tokantsika ho an'ny asan'Andriamanitra tsika. Dia mandalo eny amintsika ny box, le olona mitondra box fa tsy hoe le box mandalo dia arotsay ao anatiny any izay omenao amin'ny fonao manontolo ho an'ny asan'Andriamanitra. Toy izao manaraka izao indray ara ny filazana ho antsika eto amin'ny asa fanompoana. Rehefa mirava zany dia mijanona vetivety ny ambasador rehetra fa misy zavatra ho ampitaina kely vetivety fotsiny. Rehefa mirava dia mba mijanona daholo ny ambasador. Aorianan'izao fotoana izao ihany koa dia misy ny club d'enfant, dia misy koa ny fotoana ho an'ny tanora dia asaina hijanona ny ankizy ho an'ny ray aman-dreny izay manan-janaka mbola kely, mety hoe mbola tsy any anatin'ny club d'enfant zanakao
alefaso hianatra ny zanakao hianatra tenin'Andriamanitra dia zarina amin'ny lalana tokony alehany izy fa Andriamanitra no azo tombony voalohany amin'izany ary manarakaraka azy isika ray aman-dreny ndao ny ray aman-dreny aloha te-akamafon'i Jesosy daholo ya amin'ny zoma fahafiry izy teo fa 9 zoma fanotronana dia tsy eto amin'ny tranopokon'olona Analakely isika no mivory fa ary amin'ny super U Analakely ny ora fanombohana dia tsy miova amin'ny 4 ihany fa ny sabotsy amin'ny herin'ny androany kosa dia miverina eto amin'ny tranopokon'olona Analakely isika. Tahak'izao ara ny sekoly latsinainy sy talata sy larobia araka ny efa fantatsika dia sekoly latsinainy sekoly famana olana ao amin'ny super U na shop U Analakely rihana faharoa amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Ny talata kosa dia sekoly fanasitranana ao amin'ny super U Analakely na shop U amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ihany. Dia ny alarobia sekoly fitahim-panahy sy fanambinan-toetra ao amin'ny super U na shop U Analakely amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 8 sasany maraina. Ny zoma fa 9 ny volana aogositra dia eto amin'ny tsy eto fa ary amin'ny shop U Analakely ihany isika manomboka amin'ny 4 fa ny sabotsy fa 17 ny volana aogositra kosa dia miverina eto amin'ny tranopokon'olona Analakely isika manomboka amin'ny 7 maraina. Averina mijanona vetivety ny ambasadoro ao aorianan'ny fotoana rehefa avy eo fa misy filazana kely ampitaina antsika tsirairay avy. Dia ny hainao manjery isa maraina ao amin'ny Kolo TV dia misy ny fandaharantsika ahitantsika ireo ahoana moa zany ny fiteny anazy sombina toriteny mety hoe tapatapaka fefakadiny na atsasakadiny mandeha isaky ny isan'andro amin'ny voamaraina amin'ny 5 latsaka fefany sy amin'ny 5 mahery kely eo izy zay ao amin'ny Kolo TV. Ankoatran'izay dia manana onjam-peontsika izay mandefa tsy tapaka ny toritenitsika isaky ny adiny iray misy ny atao hoe teny manafaka amin'ny isaky ny adiny iray top horaire antsika zany dia teny manafaka. Aleloia, andao lia te-akamafon'i Jesosy tsika. Dia io radio io FM 90.8 na eto Antananarivo na any Majunga na any Antsirabe dia mitovy ny maridrefy fa atsika manaraka an'izany FM 90.8 filazana vetivety ny Lioanjota miakatra vetivety azafady tompoko. FM 90.8 na eto Antananarivo na any Majunga na any Antsirabe dia mitovy avokoa ny maridrefy fa atsika manaraka ny onjam-peo aza-dinoana ny manaraka tsy tapaka ihany koa raha sendra tsy afaka tonga eto amin'ny fotoana ianao dia mandeha direct avokoa ny fotoanantsika rehetra ao amin'ny page FB hvkl-mission events hvkl-mission events. Dia ao amin'ny YouTube ihany koa dia misy ny atao hoe hvkl-mission izay ahafahanao manaraka ny fandaharantsika rehetra eto amin'ny asa fanompoana aza-dinoana ny fanorenana ny centre izay araka ny fanambara dia ry amin'ny bypass iza nefa mahita le toerana aloha iza mbola tsy mahita le toerana ary mbola tsy mahita le toerana maromaro vitsivitsy antsika ho avy amin'ny fotoana ho présentena aminareo eo angamba ny asiana projection manaraka hoe eto le tany sy ny karazany ahafahantsika miaraka miompo amin'izany fanorenana ny centre izany. Dao ary tsika hiara hitsangana dia raha sitraka ao dia injiry maketo amin'ny reto box reto ny tananao dia andaontsika hivavaka ho an'izany fanatitra izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra anao zahay fanomenao hery, misaotra fanomenao tanjaka avory arena. Misaotra Jesosy fa izahay rehetra mihitsy ny momba anay rehetra mihitsy no anao. Dia atolotra ho anao Jesosy izao fanatitra izao avy amin'ny izay nomenao anay, raiso ankasitrao ho tonga fanan'olona marobe iombona aminao, iona aminao ary ho voatahiratra amin'ny farany Jesosy. Taio zany Jesosy raiso ankasitrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika te-aka mafy andraisantsika Andriamanitra. Alleluia. Andao tsika hifaly amin'i Jesosy misaotra azy. Misaotra azy sikeny amin'ny teny, misaotra azy fa tsy mangina izy, misaotra azy fa manaitra antsika izy, mitaiza antsika mandrakariva izy, ananantsika toe-po, miombona aminy, hijoro amin'ny sitrapony, mandroso araka ny teniny, mandresy ao aminy. Ao fofa any amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra. Ohatry ny toy ny sarotra ny fijery ny lalina makany
fa raha Paoly aza natahatra hoe tsy ho voaray tonga tao amin'ny tanjona ihany izy rehefa niombona taminao. Tsy manary anay izany ianao Andriamanitra, tsy mahafoy anay izany raha inay satria tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay izy. Neto izay Jesosy tonga eto manome antoka anao fa hijoro amin'ny sitraponao ary ianao izay mahafaly ianao. Halleluja. Nasarotra azy. Tsy lay tokana tsy natao tanana fa mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Tsy misy afa-tsy izy ny fanatenantsika, izy ny fiainantsika, izy ny rehetra momba antsika. Ndao tsika tena nofahofantanantsika any aminy.
Iteny aminy ianao ilay mitoetra misasa fiainana Andriamanitrak'izay ny voninahitra. Ho anao ny dera, anao ny saotra, anao ny asa, anao ny famendrena ambony famendrena rehetra. Fa ianao ilay izy atraitr'izay ka ho mandrakizay. Mandrakizay eny ny fiandriananao Jesosy. Ho anao ny fiderana ambony indrindra. Fa mendrika ianao. Halleluja. Sandra Tunyanje Mancha Andemanicha Sinyaji Ramyunyana Andemanicha Sinira Sawe Yuruna Fikasa Nauyan Benari Diamanicha Diamanicha Say hallelujah.
mandeha jesosy nefa dia ozy jesosy teo afasany lazarosy tsisy nanam-po mihitsy hoe atsanga ny lazarosy za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ny teny an'izay tonga ny fahamarinana avy any niatrika zavamisy maty lazarosy ny fahamarinana matory lazarosy andeha aho izy amo any lazarosy sakaizako amin'Andriamanitra zany ny fahafatesana ho an'ny olona ao aminy ohatry ny torimaso lalina andeha amo azy. Ianao mahita ny olona lasa hoe maty tomany ianao tsy hiverina tsony fa Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ilany an'izay tokony ho azina dia vitany no mamoa azy. Tonga izy dia ozy izy maro raha tetenao tsy maty izy ohatry fanampirana be zany ilay fahafatesana teo izy Jesosy zany fahamarinana fa tsy zavamisy rehefa tonga amin'ny marina dia miova ny zavamisy. Te hiteny aminao androany maraina fizavatra lalovanao io tsy ho no marina fa zavamisy io ary androany maraina joro eto ny fahamarinana fa ho azo ny voninahitra ary ny voninahitra tsy maintsy izeo eo amin'ny fiainanao tsy mare horakoraka ho an'i Jesosy. Asandratany amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena ho azy ny voninahitra azy rery ny voninahitra satria izy ny tompony zavatra rehetra, izy maefa ny zavatra rehetra, izy miazona ny zavatra rehetra, izy matateraka ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Ho azy rery eny ny fiandrianana ny voninahitra ny fahatsarana mandrakizay. Halleluja. Hey
vavatsika amin'Andriamanitra, sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra hoe ianao ny fiainako, ianao ny rehetra amiko, ianao ny matoy izao aho. No fahatsarana rehetra teo ny fiainako hatramin'ny nahaterahako mandraka androany, ny fitehirizana ny rivotra, ny masoandro. Reo karazany zavatra tsy takatry ny saiko rehetra ny arovanao ny fiainako, mbola mahatonga ahijoro androany dia fantatro fa teo ny tananao, teo ny famindraponao, teo ny fiarovanao. Makasitraka Jesosy. Asandrato amin'ny fo feno fankasitrahana, fiderana avy ao anatinao, teo me voninahitra Andriamanitra. Raha tena avy ao anatin'ny fonao ny fisaoranao androany, dia ao anatin'ny fisaoranao dia efa miseho sady ny valimbavaka ao. Fa oka ho amin'ny fonana mba amin'ny fisaorana, fivavahana sy fonana mba amin'ny fisaorana no entinareo maneo, fangatanareo na ny fanirianareo eo anatrehan'Andriamanitra. Misaora azy fotsiny, misaora azy fotsiny. Fa afaka mikasika fiainan'olona be dia be Andriamanitra androany maraina. Maninona moa antsika rehetra no kasihany androany amin'izay zavatra ena tokony hikasihan'ny fiainanao androany. Isaora amin'ny fonao manontolo ny mpanjakanao, aoka ny fonao akalaza ny mpanafitra anao ry ziona zanakavavy, fa mendrika eo amin'ny fiderana ilay mitoetra eo anivo fiankofana sy fisaoana. Aoka ny fisaoranao anome lanja sy akasika ny fony mpanafitra anao. Hallelujah. Oh, sotra Jesus. Sotra Jesus. Sotra Jesus. Sotra Jesus. Hallelujah. Sotra. Isaora azy. Tena tonono mihitsy na le zavatra mbola tsy mandeha aza. Misaotra anao. Efa mety ny zavatra rehetra. Efa mety ny zavatra rehetra. Manaovatra le vehivavy anankiray izay Sonamita. Maty ny zanany nefa rehefa nanontany Elisy dia ozy izy mety ny zavatra rehetra. Eo amin'ny fanatrehanao mety ny zavatra rehetra, mety ny zavatra rehetra. Mifanatrehanao ny tsara indrindra, eo amin'ny fanatrehanao ny mendrika indrindra, mifankahita aminao, miray tanteraka aminao, miombona aminao, mandray nikasika ao, mahita ny voninahitra ao. Halleluja. Zany no fiainako Andriamanitra, zany no fiainako androany maraina. Reko sy tsapako fa ty ahy ianao. Makasitraka Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra amin'ny famindrapo, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny Tompo ameno anao ny fahasoavany, mandana fa tsy ho raraka izany ianao. Tsisy fiadina anankiray izay vao forona melezana anao ka atao hoe ambinina ny anarany. Tononoko amin'ny fiainanao ny fiavahana avy amin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Ninninina, naiza aleanao dia atsapy ianao, fa rehefa hijoro amin'ny toerana anankiray dia anotrona anao Andriamanitra. Mandana androany maraina fa ho loha lalana sy ho vody lalanao izy, eo amin'ny akavia sy eo amin'ny akavananao izy. Tsy ho raraka izany ianao, tsy ho reraka izany ianao, tsy ho ketraka izany ianao, tsy ravo izany ianao. Tononoko tsofoko rano amin'ny anara-maherin'i Jesosy ianao, mandehana amin'ny fiadanan'i Jesosy. Io aretin'io sitran'io, io olan'io va io avady mikatony io misokatra io, ary zay tsy mety rehetra ho amboarin'Andriamanitra daholo. Tahina ny ankonanao, tahina ianao na mivoaka na miditra ny trano, ho tahina ny ateraky ny kibonao, ho asian'Andriamanitra marika ny fitahiny ny zavatra rehetra mombanao, satria zanak'Andriamanitra ianao. Tsofoko rano eo ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ianao, arovana mandritra ny herinandro indray. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Zareo izay fahasoavana ampy izay, fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao aho, fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana. Amen. Veloma tompoko. Andeherinandro indray fotoana antsika samy ho tain'Andriamanitra tompoko.